Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako, tratra indray ty androany ity azy ahafahantsika hiaraka andinika sy hianatra amin'ny tenin'ny Tompo. Lesitsika moa zany zao dia efa tonga indray tsika amin'ny fiangonana Laodikia, fiangonana fahafito izany. Ka tony namarana antsika ny lesona farany. Dia hanoza indray zany tsika amin'ny dian'ity, manasa antsika hiaraka hivavaka. Hivavaka tsika ary. Jehovahandriamanitra iray io. Mankalaza anao zay midera anao ary manome voninahitra anao. Sotra fa mbola menao tombonandro ahafahana miara-mandinika sy mianatra ny teninao. Sotra ihany koa satria tombonao anay no mahafantatra ny zava-miafa ny bokin'ny Apokalipsy. Satria izany fanambarana izany dia nampitondrainao an'izaona mpanomponao mba hanambara amin'ireo mpanomponao izay zavatra tsy maintsy tonga faingana vao tonga ny farany. Eny Tompo, zava-miafina tokoa ny ao anatin'io bokin'ny Apokalipsy io. Kanefa lehibe ny fitiavanao anay. Fa amin'izao andro farany izao dia sokafanao ny fahalalana, sokafanao ny saina sy ny fo, mantarana ny sitraponao. Ka raha nosy hianatra ny teninao ary izay iray dia mampianara anay iray ny teninao amin'ny alalany fanainao masina fa vonin-kiheno izay vahoakanao satria tsy amierina mitanjaka fa mifanainao irery ihany. Mifona aminao ihany koa nefa izay iray amin'izay fahotanena tsy fahamarinana vitanay teo anatrenao. Satria tsisy marina na dia iray aza, Kristy irery ihany ny marina. Ka ninona fahotana vitanay teo anatrenao. Tamin'ity anio ity dia hifonanay aminao zany ka angatana famindram-po sy famelan-keloka. Ary nisy fahotana vitanay izy ka mbola tsy nifonanay taminao na tsy eritreretinay hoe mety tsy fahotana izany dia hifonanay aminao ihany koa ka dia mamindrafo aminay iray mamelany heloka irenao. Mangataka aminao zay Jesosy eo diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana sasao amin'ny ranao zay Kristy ho afa-keloka. Dia ho kandrahanao ihany koa Jesosy andrakotra izao fampianarana izao, andrakotra ny fifandraisanay, andrakotra ny tokantrano tsirairay avy. Andrakotra ny tsirairay avy ka hiaro anay sy hiaro izany rehetra izany amin'ny loha sy amin'ny ratsy rehetra ny amin'ny ranao ianao Kristy mba tsy hanana ny satana fahefanana izany na dia kely aza. Ary eo ka ny anjelinao Jehova mitoby manodidina anay. Fony ny teninao ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy. Dia eo am-pelantananao iray nametrahanay ny fampianarana, ao ka iray mba tsy hisy arombaka an'izy eo am-pelantananao. Dia raina mahantrak'izay ny anaranao iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ilay maty tamin'ny atsasaky ny herinandro, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, mipetraka eo kavanany iray. Ilay mifona ho anay eo anatrehanao Jehova tompony maro amin'ny anaran'i Jesosy na andratana izany vavaka izany. Dia mampianara anay iray ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa vonin-kendo izay mpanomponao. Alleluia. Amen. Hiroso indray aritsika zany ny amin'ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy araka ny resahana teo dia zao hoe efa tafiditra zany tsika ny amin'ny fiangonana Laodikia zany, fa tsy hoe Laodisia moa zany hoe na hoe Ledsia fa Laodikia. Ka hiditra amin'ny fiangonana Laodikia tsika zany. Zavatra niresantsika farany dia niresaka tsika mikasika ilay resaka hoe taorianan'ilay 450 dia hoe inona ny zavatra nitranga rehefa diso fanantenana ireo vahoakan'Andriamanitra zany izay nanantena hoe ho avy Kristy amin'io daty io. Io moa fandraisantsika teto hoe tsika tsy afaka manome daty zany hoe vina no avy Jesosy. Andriamanitra ihany malalana ny orana ny fotoana. Ka izy zany karazana fizahant-toetra ihany koa zany ho an'ny kristianina tamin'izany vaninandro zany hoe fikororoana ihany koa ilay izy. Iza ny tena matahotra an'Andriamanitra, ary iza no mety hoe ohatran'ilay fomba fiteny malagasy hoe sadasada ihany zany. Ka teo zany efa maro ny olona moa zany no resy lahatra tamin'ny le hoe fahatateran'ilay faminaniana zany ny mikasika ilay 304 andro. Ka betsaka zany no diso fanantenana tamin'io hoe satria nieritreretin'ny zareo ho avy Jesosy kanefa Jesosy tsy tonga fa zavatra hafa no nambaran'io faminaniana io zany. Zavatra hafa no mikasika nambaran'ilay faminaniana fa tsy mikasika ny amin'ny fiavian'i Kristy ny amin'ny resaka hoe fanadiovana ny fitoerana masina zany no zavatra niresahana teo miresaka momba ny sanctuaire na ny fitoerana masina. Ka antsika moa tsy resaka lava be amin'iny fa zany resaka lesona mikasika ny sanctuaire zany na fitoerana masina zany mbola lesona lava anankiray ihany koa zany zay. Ny zavatra tena banjintsika dia resaka tsika mikasika ny bokin'ny Apokalipsy. Dia ny zavatra anankiray izay niresahantsika teto dia mikasika an'izay hoe taorian'ny 450 dia zao hoe betsaka zany ireo pastera no mialan-darana, anarivony maro izy ireo. Betsaka ihany koa ireo vahoaka izay nino mialan-darana. Nisy nefa vitsy anisa zany izay nandiny teny hoe inona ny anton'izao zavatra izao.
dia nifikitra tamin'ny tompo izy na mikitra tamin'ny tompo izy. Sasany laza manao hoe zay tsy mino an'izany intsony anganongano zany arirariry zany tsy mino an'izany intsony zay. Dia ireo vondron'olona zany zay mbola niezaka hoe comprendre zany na hoe mahalala ny hevitra ilay faminaniana zany vitsanisa sisy izy ireo zany. Fa ny maro anisany dia niala araka ilay fitenenina foana hoe ny tenin' Jesosy ny teny manambara manao hoe malalaka ny lalana ao izy izay makany amin'ny fahaverezana, mikodana ny varavarana makany zany. Kanefa kosa ny ety sady tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy no mahita azy. Zany hoe betsaka no mahita ny lalana anankiray fa vitsy no mahita ny lalana makany amin'ny fiainana. Ka io zany dia tanteraka foana ny tenin'Andriamanitra eo dia miverina foana isika amin'ny lesona izay efa nianarantsika eo ilay sisa zany. Tsy maintsy misy foana zany io sisa io. Zareo tsika rehefa nianatra ireo fiangonana ny fandimby ireo tsika dia misy sisa foana tamin'ireo fiangonana fandimby ireo. Eto zany dia misy sisa indray eto amin'ity tafiditra amin'ity fiangonana Laodikea ity zany tsika dia misy indray zany ilay sisa miverina indray ilay resaka hoe sisa izany. Ireo zany izay tena hoe natahotra an'Andriamanitra sy mifikitra tamin'Andriamanitra. Zavatra nisy ary zao dia nisaraka zany ilay mouvement, nisaraka zany ilay fietsehana tamin'ny atahoran'ny 4,700 io. Vitsy no mbola nitany fikitra ny fahamarinana zany hoe tanteraka ilay fahamarinana mikasika ilay 4,700. Fa tsika no tsy natakatra ny hevitra an'ilay izy. Fa izay lazain'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka. Betsaka indray no miteny manao tsy tanteraka intsony zany, tsy misy zany, na mbola nisy niezaka ihany koa na mety daty hafa zany. Kanefa tsy naharitrela dia efa rava ihany koa izay fiheverana zay. Dia ireo izay nisaraka tamin'ireto fietsehana reto dia nanao fivoriana zareo zany tamin'ny 1945 zany zareo. Zany hoe any États-Unis zany tsika no miresaka eto satria tany no tena nibahana le fietsehana zany. Dia nivory zany ireo vondrona, vory zany ireo olona, ireo pastera maro izay niala tamin'le fietsehana io zany. Nanao fivoriana zareo ireo dia hoe niaraka tamin'ny vahoaka maro dia tsika tsy ny zavatra ho raisitsika zany fa izany hoe mbola nijanonao fiangonana ihany zany izy ireo, mijanonao lasa fiangonana zany izy ireo. Dia zavatra nitenena hoe tsika tsy mino izay fampianarana vaovao zany intsony. Tsika tsy mino izay zavatra hoe nofinofiny jiosy zany, resaka ohatrany hoe faminaniana zany, tsy miditra amin'ny resaka faminaniana zany intsony tsika. Ary raha misy fahamarinana vaovao, tsy misy fahamarinana vaovao zany intsony. Donc tsy niditra tamin'izay intsony zany zareo, ny dikany zany dia zao mijanona izy tamin'ny fahamarinana protestanta zany izay niraisiny tany aloha ihany zany. Nijanona tamin'izay zany izy, tsy nitombo intsony izy. Dia ireo zany ilay antsoina hoe protestanta evangelika zany ireo. Dia fa izy kosa nefa mbola nijanona zany hoe nino hoe mbola ho avy Jesosy, zay sisa nitazomina zany. Ka ireo zany dia zao hoe tsy tao anatin'ilay mouvement zany hoe mbola azo antsoina ihany izy ireo zany hoe ny fiangonana evangelika amin'izao fotoana izao zany mbola azo antsoina ihany hoe na nataontsika hoe surtout ny fiangonana evangelika amin'izao fotoana izao satria ny fiangonana katolika nge tsy mampianatra ny fiavian'i Jesosy Kristy zany. Ny protestanta koa tamin'ny andron'ny Lutera na ny andron'ny Calvin tsy mampianatra ny fiavian'i Jesosy zany. Fa an'ny fiangonana evangelika no mampianatra n'izany hoe fiavian'i Jesosy Kristy zany. Dia azo antsoina ihany zany ireo groupe ireo mbola atao hoe fiangonana adventiste ihany zany, fa zao adventiste du premier jour zany. Ina moa ilay adventiste du premier jour? Adventiste mitandrina ny andro alahady zany izy. Zany hoe manantena ny fiavian'i Kristy izy, fa izy aladiste izy zany mitandrina ny andro alahady. Fa taorianan'io nefa dia zao nisy groupe anankiray araka ilay tenentsika izay nifikitra hoe tanteraka ilay faminaniana tamin'ny 4,700 dia zareo ireo zany no nino hoe tsy takatrika ilay izy zao fa Andriamanitra mampahafantatra antsika ny hevitra io zavatra io hoe inona ny hevitra iny, dia lasa mouvement anankiray zany izy. Zavatra nisy anefa dia teo hitantsika tamin'ny Philadelphia nisy varavarana nisokatra tsy voarindrina intsony. Zany hoe ilay fahamarinana zany, ilay fahazavana dia mbola nomen'Andriamanitra foana ilay fahazavana. Dia nitombo ilay fahazavana, lasa naninona? Nipoitra ny fahamarinana amin'ny sabata zany, lasa nitandrina ny sabata izy ireo.
Mianatra ny ihany koa izy eo zany nivoaka ihany koa ny fahamarinana mikasika ny resaka hoe fitoerana masina zany mikasika an'izay fitoerana masina zay miresaka ny amin'ny resaka ny fahamarinana ihany koa mikasika ny resaka hoe batisa zany inona moa ny resaka fahamarinana amin'ny batisa hoe araka ny soratra masina hoe miverina amin'ilay fampianarana fototra sy ny fampianaran'ny eglizy dia zao hoe batisa ny zazakely ny fampianaran'ny eglizy ireto anefa dia niverina tamin'ny fampianarana fototra tamin'ny fiangonana voalohany dia fiangonana apostolika zany hoe ahoana ny batisa tamin'ny andron'izany fiangonana apostolika zany hoe batisa ny olo-dehibe zany hoe nisy fahamarinana betsaka ny potra zany tao anatin'izay zavatra zay dia rehefa nipotra zany zay fahamarinana zay dia ny zavatra nisy dia zao tena niasan'ny fanahy zany izy reto satria tena hoe nikaroka ny fahamarinan'Andriamanitra sy nikatsaka izany tao anatin'izay zavatra zay nefa dia zao hoe tao anatin'izay zavatra zay dia nisy ihany niezaka zany hoe ahoana hanao fiangonana ve tsika nambatra ho fiangonana anankiray ve tsika dia be dehibe no tsy nety tsy hanao fiangonana zany tsika fa ny zavatra misy dia vondron'olona no ataontsika tamin'ny andron'ny apôstôly ihany zany hoe groupe de maison hoe cellule de prière resaka ohatr'izany zany hoe vondrany any an-trano no mivavaka sy ny karazany zany satria ny zava-dehibe tamin'izy ireo ilay fahamarinana zany no zava-dehibe taminy zany ilay fahamarinana no zava-dehibe taminy fa tsy resaka hoe hanao fiangonan-dehibe satria ny tahotra ny tamin'izay dia zao manao hoe sao dia lasa manao fombafomba fotsiny tsika satria rehefa lasa fiangonana zany ianao lasa organisation anankiray ianao na institution dia lasa manaraka fomba ianao hoe zao ny zavatra atao zao ny zavatra atao zao ny zavatra atao fa tsy le tena hoe fahamarinana no rahanao dia raha mijery fotsiny tsika io tsy resaka fanenjehana zany fa resaka constatation no jerena zany dia mijery fotsiny ianao hoe mijery tsika ohatrany hoe amin'ny fiangonana katolika jery hoe azo noely avaiza ny avian'izany azo noely zany aizo anatin'ny baiboly no misy resaka azo noely za tsy miteny hoe azo tandremana ny tsy azo tandremana ny azo noely tsy zay ny resaka hoe fanjarantsika fotsiny no mandiny tena amin'ilay izy fa jereo fotsiny satria resaka baiboly no resahantsika eto aizo anatin'ny baiboly no misy resaka hoe azo noely aizo anatin'ny baiboly no misy hoe fahaterahan'ny kristy 25 décembre tsy misy an'izany zay le hoe lasa fombafomba zany le izy lasa fombafomba le izy efa niresahantsika tany aloha zany fa tsy iverenantsika mikasika ny zavatra zay fa fantatsika tsara efa niresahantsika teto hoe avaiza ny avian'io 5 décembre io ary io resaka azo noely io ihany koa avaiza no ny avian'io resaka hoe azo noely io ohatra zany resaka fombafomba ohatran'izay zany le izy dia zay mihitsy no natahoran' zareo ny rao dia lasa ho fombafomba fotsiny ny fivavahantsika raha ohatra hanao fiangonantsika hanao organisationtsika dia tsy nety mihitsy zany zareo nanao an'izay zavatra zay dia vondron'olona lasa hoe lasa nisy groupe isaky ny any États-Unis misy 52 états zany hoe misy ao anatin'ny firenena anankiray zany misy ao anatin'ny firenena anankiray zany ataontsika ohatrany hoe misy fanjakana 20 zany dia ao anatin'ireo faritra 20 ireo zany hoe fanjakana sy ny antsoina azy état zany dia samy nanao vondrovondron'olona kely teny daholo zany le mpivavaka reto zany ary ny tany amin'ny nord-est any États-Unis zany ny tena nalaza zany na tany amin'ny avaratra atsinanan'ny Amerika iny zany no tena nalaza tamin'izy io zany taty aoriana nefa nandeha ny fotoana tratra ny natahorany ihany ny fiangonana adventiste lasa organisation lehibe anankiray izy ary matanjaka be maneran-tany lasa mondial ny fiangonana adventiste ka ty fiangonana adventiste resahantsika ity dia zao io zany le adventiste mitondra le anarana hoe adventiste du 7e jour na hoe adventiste mitandrina ny andro fahafito ka ny fotomponon'izy ireo zany no natambatra ho anarana anankiray adventiste hoe miandry ny fiavian'ny Kristy fanondroany ary ny faharoa anankiray hoe mitandrina ny andro sabata na ihany koa hoe ny andro ny tompo zany ka taty aoriana zany tratra zay natahorany ihany zany ty fiangonana ity lasa organisation anankiray izy mondialement connu zany hoe fantatra maneran-tany ary manandaza lasa institution ngeza be zany nefa izy natahotra an'izay fa raha ohatra ozy izy ka lasa amin'izay zavatra zay tsika dia zao ho lasa ho formaliste fotsiny tsika lasa manao fombafomba fotsiny tsika ka hany ka lasa le fahamarinana lasa maninona
lasa tsy vain-dohan-draharaha ntsony le fahamarinana fa lasa le organisation na le institution no lasa vain-dohan-draharaha zany. De izay indrindra no nahazo an'ity fiangonana ity ka eo indrindra no mahatonga le tenin'i Jesosy zany ato amin'ny bokin'ny Apokalipsia mikasika hoe voamiditra zany le tenin'i Kristy de zao tonga de teny levolevy no nahazo. Teny levolevy no nahazo. Ary ny adventiste ara de zao satria efa nianarantsika teto hoe inona moa ny dikan'ileo Laodikia, ny dikan'io Laodikia de manana hevitra anankiroa zany ny Laodikia. Laodikia de zao hoe vahoaka marina. De faharoa manaraka an'izay de hoe vahoaka ny fitsarana ihany koa zany ty Laodikia ty. Ary ny rehefa tratran'izay natahorany ty fiangonana ity zany hoe lasa organisation izy ka lasa ny organisation no mibahana ny amin'ny fahamarinana fototra zany de zareo mihitsy manambara manoratra boky izy amin'ny pasteurandreo manoratra boky zany de manao constatation zareo manambara manao hoe izay adventiste mihitsy mitandrina ny andro fafito in'olo Laodikia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia zany. Izy zany tena mitony tena mihitsy hoe izy mihitsy le fiangonana Laodikia, fiangonana fafito amin'ny bokin'ny Apokalipsia izany. De ho jeretsika kely izy misy boky zay zany titran'le boky zany de préparation pour la crise finale. Boky adventiste zany izy io ary pasteur adventiste no nanoratra anazy zay antsoina hoe Fernando Chaise. Zay zany no nanoratra anazy ity. De zao no zavatra teneniny ato de ho adika kely amintsika le izy. De ozy izy. Le message aux Laodicéens s'applique aux adventistes du 7e jour qui ont eu une grande lumière et n'en ont pas tenu compte. Ny afatra ozy izy, ny taratasy zay nosoratana ho an'ny fiangonana Laodikia ozy izy, de miatra izany. Tena azo ampiarina tsara izany ozy izy amin'ny fiangonana adventiste mitandrina ny andro fafito. Izay nahazo fahazavana lehibe ozy izy, nefa nanao tsinitsinina izany fahazavana izany. Eto zany izy de miteny mihitsy hoe izy io tsy zany miteny an'izany fa ny boky adventiste mihitsy no miteny an'izany zavatra zany. De teneny ihany, ils ont une belle profession de foi mais n'ont pas suivi les traces de leur maître. Zareo izy de zao nanao tena hoe nanao fanekempinoana zany izy eo anatrehan'Andriamanitra hoe zay tena mitandrina ny andro, zay tena manana ny sabata, zay manana ny fahamarinana momba ny batisa, zay manana ny fahamarinana misaraka ny madio sy ny maloto, ny biby madio sy ny biby maloto, zay mahafantatra tsara ny amin'ny fitoerana masina, zay mahalala tsara an'izany hoe fahamarinana amin'ny finoana zany. Zany fotom-pampianaran'ny adventiste zany hoe manana belle profession de foi zareo satria tena reharehany le fahamarinana ao aminy. Kanefa nahoana tsy nanaraka ny lalana izay nitarihan'ny tompo azy izy, tsy nanaraka an'izay lalana zay izy. De zao no constatation ty pasteur ty manao hoe s'ils ne se répandent pas, ils seront vomis de ma bouche. Raha tsy mibembaka ozy izy de ho alohan'ny vavako izy. Zay zany ny tenenin'ny ty pasteur ty. Movety zay ny tenenin'i Jesosy io. Raha tsy mibebaka ozy izy de alohan'ny vavan'i Jesosy ozy izy. Zay ny tenen'le pasteur zany nefa zay mihitsy koa zany ny tenenin'i Jesosy nefa zay mihitsy koa ny tenenin'i Jesosy. Inona ny zavatra ny tenenin'i Jesosy io? Apokalipsia toko 7. De vakitsika ny 5:20 de hono izy 5:20. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana namangatsika de efa alohan'ny vavako ianao. De eo amin'ny page 39 zany no misy an'izay. Page 39 premier paragraphe ao amin'le boky préparation pour la crise finale zany no misy an'izay soratra voalaza teo. Zay zany raha ohatra sendra mamaky an'io boky zany tsika page 39 premier paragraphe. De jerentsika indray page 37 amin'io boky io ihany zany amin'le hoe préparation pour la crise finale amin'ny teny gasy moa izy de hoe fiomanana amin'ny fotoan-tsarotra farany zany. Zay ny dikany amin'ny teny gasy hoe fiomanana fotoan-tsarotra farany. De amin'ny teny français hoe préparation pour la crise finale. De eo amin'ny page 37 amin'io boky indray zany premier paragraphe ihany koa de zao no mbola resahany ato. Le message de Laodicée s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. Ny afatra ozy izy
zay natao amin'ny fiangonana lodikio izy niafatra ho an'ny lodikio izy de zao natao ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra izay mino ny fahamarinana zany hoe io le teneny hoe vérité présente na ny fahamarinana zay nomena am'izao vanim-potoana iainantsika zao zany. Inona ny fahamarinana nomena tamin'io de zay efa niresahantsika teo hoe nisokatra le varavaran'ny lanitra namindrotsaka fitahian'Andriamanitra nanokatra le fahamarinana tao anatin'ny soratra masina. Anisan'izany eo zany mikasika ny resaka hoe fitoerana masina, eo ny mikasika ny resaka hoe sabata, eo mikasika ny resaka hoe fanamarinana amin'ny finoana, eo ny resaka hoe ny madio sy ny maloto ao anatin'izany, eo ny resaka hoe batisa ary mbola ho ampiko ihany koa raha izy mbola azo atsofoko anatin'izany ihany koa satria zany koa mbola fahamarinana satria efa rehefa lasa organisation koa io fiangonana io dia mandà fahamarinana vaovao koa io fiangonana io mantsy satria efa tonga organisation izy efa lasa oatra ny rehetra satria ny fahamarinan'Andriamanitra dia Andriamanitra manokatra foana mameno fahamarinana satria tenin'Andriamanitra ke dia mileny ny teny manambara manao hoe amin'ny andro farany maroko ny maro no andinika ao izy ka hitombo ny fahalalana. Zany hoe Andriamanitra zany manome fahalalana, misy fahamarinana vaovao zao nomen'Andriamanitra azy mbola tsy hita tany fiangonana tany mikasika an'izany hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro mitsangana amin'ny andro fahatelo zany. Fiangonana Adventiste dia mandray ny fampianarana io manao hoe ara-paminaniana fotsiny io fa tsy ara-baky teny. Kanefa Jesosy mihitsy no nilaza nanao hoe tahaka ny Jona 3 andro 3 alina tao akibon'ny hazan-drano dia tahak'izay koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro 3 alina ao akibon'ny tany. Dia raha raisinao ara-paminaniana aloha dia teneno ary satria raha ara-paminaniana izy dia hoe ny andro raisy lona taona iray. Dia Jona ve tao anatin'ny kibon'ny hazan-drano dia 3 taona zany Jona tao kibon'ny hazan-drano. Badinio fotsiny zay zavatra zay. Fa tena mahazo ara-baky teny koa zany io. Mikasika le hoe 3 andro 3 alina io Jesosy tao akibon'ny tany. Ary tsy zany no miteny an'izany fa Kristy no miteny an'izany. Dia mbola inarantsika eto zany hoe ny faminaniana milaza hoe Jesosy Kristy dia maty tamin'ny atsasaky ny herinandro, nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Dia ho hitantsika eo hoe ahoana tokoa zany tanteraka ara-baky teny tokoa raha ve zavatra io. Zany zao fahamarinana ny lavina koa, zay mantsy mikasika le hoe fahamarinana amin'izao vaninandro iainantsika zao zany. Ka ny vahoaka ny Laodikio izy ny afatra ho an'ny Laodikio izy dia zao hoe natao ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra izay mino ny fahamarinana nomen'Andriamanitra amin'izao androntsika zao, amin'izao andro ankehitriny zao. Inona ny fahamarinana men'Andriamanitra amin'ny soratra masina? Dia nanomboka teo amin'ny fiangonana nanomboka teo hitantsika fa nisokatra izy teo amin'ny Filadelfia, mbola nitohila izy tamin'ny andron'ny Laodikia, tena hoe fahamarinana betsaka ny fahamarinana nivoaka teo. Nisy fahamarinana ihany koa izay nivoaka kanefa ny problema dia zao efa lasa organisation lehibe sy institution le fiangonana Adventiste efa nanomboka nandà ihany koa fahamarinana io zany. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa. Ka izay no mahatonga zany ilay fanakianana nataon'i Jesosy atao amin'ity fiangonana Laodikia ity. Dia inona le fanakianana nataon'i Kristy? Vakintsika eo amin'ny toko 7 dia ny 5:20 Apokalipsy toko 7 dia ny 5:20 ka hatramin'ny 9:20. Izao no voasoratra ato. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Fantatro izy fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Fa alao ho mangatsiaka ianao na ho mafana. Fa alao ho mangatsiaka ianao na mafana. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Ina moa dikan'ilay hoe na aleonao mafana na aleonao mangatsiaka, inona ny dikan'izany? Na ianao tena mivavaka amiko amin'ny fonao manontolo na ianao tsy mivavaka amiko. Fa ny dikan'izay mandrebireby ahy ianao. Zay ny dikan'izay.
mandre biriby ianao mandreraka ianao zay ny dikan'izay na ianao mafana tena hoe manompo ahy ianao mifono manontolo na ianao mangatsika fa tena mandreraka ahy ianao misy olona nge tena mandreraka ohatr'izany mihitsy efa tena ianao zao ataonao de izy tsy miteny hoe zatsy ianao fa izy manana ny lohany izy na ianao manao na tsy manao fa zany lohanao ny ataonao manafoka avao koa mahavoan'ny sangodimpanina mihitsy zany zay le izy hoe na an'Andriamanitra zany ianao na tsy an'Andriamanitra ianao fa ianao milazanao an'Andriamanitra nefa tsy manompo amin'ny fonao manontolo ianao de ohatrany hoe makarary ny fogo fotsiny ianao amin'izany zavatra zany mandreraka ianao satria izy zany manino misabaka zany izy tena milaza mihitsy hoe zay tena manana ny fahamarinana farany izy koa milaza hoe zay tena manana ny fanahany faminaniana ozy izy nefa izy tsy tena mandroso tanteraka amin'ny fanompona an'Andriamanitra eo ihany izy mody eo izy nefa tsy eo mody eo izy nefa tsy eo mandroso mihemitra eo zay zany ny toerana misy azy de hozy izy satria sady tsy mafana ianao no tsy mangatsika fa maty ianao inona zany ny toerana misy an'ity fiangonana ity maty zany ny toerana misy azy eo zay zany le eo anelanelana izy sady tsy mangatsika no tsy mafana fa maty zany izy de zao ny tenenan'le boky ty ihany averatsika le boky ihany no mamaly azy eo zany ao amin'le préparation pour la crise finale zany ny afiomanana fitoetsarotra farany de eo page 37 zany no jerentsika deuxième paragraphe de zao no jerentsika satria miresaka le ten'Andriamanitra hoe maty zany ty fiangonana zay zany ny toerana misy an'ity fiangonana ity maty ka raha maty ny toerana misy azy de ahoana ary zany de ozy izy ato amin'le boky paragraphe faharoa zany page 37 le mot tiède s'applique à cette classe de gens zany hoe le famatimatesana ozy izy de miatra amin'ity karazan'olona ity zany le hoe sady tsy mandroso no manino no sady tsy miemotra fa izy zany mody eo sady tsy eo ils prétendent aimer la vérité et ils manquent de piété et de ferveur chrétienne izy zany tena mievitena mihitsy hoe tia ny fahamarinana nefa maninona tsy manana zotom-po androso ao amin'Andriamanitra na hitombo ara-pinoana ao amin'Andriamanitra raha mba misy milaza hoe manana fahamarinana fa mba nytaninao mba mianatra ny tenin'Andriamanitra ve ianao fa betsaka ny tsy mamaky an'io baiboly io anatin'ny herinandro akory ary fa mety any am-piangonana ary vao mba mamaky baiboly indray tonga ny andro sabata satria ny adventiste zany mivavaka amin'ny andro sabata amin'ny andro fahafito izy zany mihevitena hoe tia ny fahamarinana nefa tsy manana zotom-po zany anompona an'Andriamanitra na eo anatrehan'ny olona ary izy tsy de tena miseho izy tsy miseho amin'izay endrika zay hoe zay nge tena hoe adventiste mitandrina ny andro fahafito de zay mihitsy nitoizany eo ambany eo le teny zao ny teneniny eo il n'ose pas se donner entièrement et court même le risque que les incroyants car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement au principe de la foi il n'ose pas se donner entièrement et court le même risque que les incroyants izy zany tsy mahavita hoe tena hoe manolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra ary zay tsy fanolorany tena tanteraka ho an'Andriamanitra zay de hitovizany amin'iza zay mampitovy azy amin'ny olona tsy mihino ihany zany zay toerana misy azy zay ianao zany rehefa ao amin'Andriamanitra milaza ianao an'Andriamanitra nefa ianao tsy manolo tena tanteraka nompo an'Andriamanitra de tsisy mahasamy hafa anao zany amin'izao tontolo zao ianao zay mihevitena manana amin'ny marina io mitovy amin'izao tontolo zao zany ianao de mifanontaniana mipetraka ho anareo adventiste zany na ataontsika hoe tsy maninona ozy nareo maninona zany tenenao ataontsika hoe ho atsika adventiste zany tsy maninona ho atsika adventiste zany de zao rehefa tsy manolo tena ao an'Andriamanitra zany tsika
dia inona dika zay mitovy amin'izao tontolo izao ihany zany tsika tsy vitaneo mandeha mivavaka amin'ny andro sabata fotsiny ange ny fanoloran-tena ao an'Andriamanitra ary zany mivavaka amin'ny andro sabata zany azy eo amin'ny fiangonana advantista izy izao maraina ihany no mivavaka maraina ihany ny sabata nefa ny sabata manomboka maty masoandro mifarany maty masoandro fa maraina iny ihany ny sabata fa vao vita iny efa tsy sabata tsony ara ny ariva satria fa manao ny fanaony izao tontolo izao na ny ariva zany ny zavatra misy tao zany nge tamin'izany tao amin'izany fiangonana advantista zany koa ny nisy anahy taloha mba fantatra ihany ohatra ny ahoana ny zavatra nisy tao fa tsy hoe mamorona hitako ny zavatra nisy tao fa zay zany le izy rehefa tsy manolo tena ao an'Andriamanitra ianao amin'ny fonao manontolo dia zao mitovy ihany zany ianao amin'izao tontolo izao ny dikan'izany dia zao raha matimaty ny toerana misy anao zany dia mitovy amin'izao tontolo izao zany ianao midika amin'izay zavatra zay zay le zavatra niteneniny teo car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes inona moa ny dikan'le hoe mourir à eux-mêmes izy tsy te amono ny tenany le hoe mamono tena tsy hoe aty alaiko ny antsy dia ho tsy atoko ny antsy fa le mamono tena zany hoe mamono ny filana sy ny faniriana ho aminy ianao zany raha mbola manana ny fahalemenao sy ny tsy fahamendrehanao dia zao raha te handray ho an'ny Kristy ianao tanteraka ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia zao dia tsy maintsy manina ianao tsy maintsy miara-maty amin'ny Kristy ianao mandevina ny fahalemenao iny mba ho an'ny Kristy tanteraka ianao mba ho Kristy no velona ao anatinao fa tsy Kristy fa tsy ianao tsony no velona ozy ny tenin'Andriamanitra ka zay velomako amin'ny nofo ankehitriny dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izy nefa manahoana izy milaza ho an'ny Kristy kanefa izy mbola tia mandeha amin'ny filany sy ny faniriany ihany zah mbola anao an'izao ihany zao mbola tiako atao zao mbola tiako atao ihany zay le hoe misabaka sady te hanao ny fanaon'izao tontolo izao kely no sady an'Andriamanitra iny sady te handova ny fiainana mandrakizay no mba te hiprofitehany koa ny fiainana ranofo kely ihany nga mety miaraka izany fa ny tenin'Andriamanitra ka dia milaza manambara manao hoe fa ny fihevitry ny nofo dia manohatra ny fihevitry ny fanahy fa hafa ny fihevitry ny nofo ary hafa ny fihevitry ny fanahy fa raha tsy izany ozy izy dia nahoana dia tsy ho masina ange ianareo izy izy hafa ny fihevitry ny nofo ary hafa ny fihevitry ny fanahy mba tsy ahafahanareo manao izay tianareo atao izy izy mba tsy ahafahanao manao izay tianao atao zany samy hafa zay zavatra zay tsy mety miaraka zany zay ka raha ozy ianao mihaino izao fampianarana zao aza mba mifampitsara tsisy fampitsara eto tenin'Andriamanitra ny anarana ary ny boky resahako eto boky advantista ny resahako eto fa raha vao monomonina fotsiny ianao amin'izany zavatra teneniko zany dia tadio fa matimaty ianao zany zay ny dikan'izay matimaty zany ianao car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement au principe de la foi izy zany tsy mety amono an'izay asany nofo ao anatin'izay mba hahafahany mandeha araka izay taridalana ao amin'ny finoana tokony ho arahany zay zavatra tendren'ny fanahy hoe zao ny tokony ho arahanao zao ny tokony ho arahanao ny fanahy tsy toetra aminao raha mbola andeha araka ny nofo ianao fa mifanohatra izy roa tonta ozy ny tenin'Andriamanitra tsy mety zany zay zavatra zay Laodikia nefa izy te hampiaraka amin'izay nofo sy ny fanahy zay tsy mety zay fa matimaty ianao raha vao miaraka zay zavatra zay dia toy izany ihany ils ne s'engagent pas entièrement et de tout leur cœur dans l'œuvre de Dieu amin'ny asan'Andriamanitra izy tsy misengage tanteraka izy zany misengage zany ange ohatrany hoe olona manambady tena hoe manambady an'Andriamanitra zany dia ohatrany olona manambady ianao dia zah hanao mariazy aminao na hoe tsy ataontsika hoe mariazy ohatrany hoe olona mbola mpifofo zany dia le vehivavy ohatrany ataontsika hoe le lehilahy zany tena efa vonona tanteraka anambady an'ity vehivavy ity tena amin'ny folo manontolo ny anambadiany an'ity hoe vonona ny anambady ianao fa le vehivavy mihodina mody miaraka amin'le lehilahy ihany izy fa mba hita lalana hidinana foana izy mihodina ihany izy zany hoe tsy misengage tanteraka amin'le alliance zany izy lany fiarahana amin'Andriamanitra na amin'le asan'Andriamanitra ihany koa tsy misengage amin'izay izy rehefa atsona manao hoe mila mandeha fiaraka tract tsika makany amin'ny manao asa fitoriana ohatra hoe andeha hanao ny boîte aux lettres
tadidiko zany tamin'ny adventiste taty andafy zany resahako io fa tsy miresaka ny amin'ny Madagasikara. Ohatra hoe andao anoasa fitoriana dia androtsaka tracte ny amin'ny boîte aux lettres. Rehefa tonga ny sabata feno fiangonana io fa tonga le resaka hoe tracte. Dia hoe mba tongava mba manao tracte. Tonga mpanao tracte azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny olona anao tracte zany andeha ny amin'ny boîte aux lettres anoasa fitoriana. Zay aloha tsy misengage tanteraka amin'ny asan'Andriamanitra. Tsisy zany zay fanoloran-tena zay. Miantso ny resaka hoe cellule de prière. Anao cellule de prière atsika. Amin'ny Madagasikara misy an'izany. Isaky ny alarobia cellule de prière. Tonga ny cellule de prière iny. Feno fiangonana rehefa sabata ao. Cellule de prière azo isaina amin'ny ratsan-tanana ny olona mamono cellule de prière. Zara raha misy olona tonga mivavaka. Zay izy tsy manana fanoloran-tena zany amin'ny asan'Andriamanitra ny amin'ilay fanomponan'Andriamanitra. Dia toy izany, et prêts à quitter leur poste si leur intérêt personnel sont en jeu. Mitsokan-darana malako izy raha vao kitikitika ny intérêt. Ary io tsy resaka ny vahoaka fotsiny io fa na ny fiangonana organisation ary dia tratran'io. Dia averiko eto ilay izy. Za ato amin'ny adventiste tety Frantsa. Tamin'ny taona raha tsy diso 2003 angambany izy iny. 2003 izy iny raha tsy diso na ataontsika hoe 2004 raha tamin'izay angambany. Dia nanambara mihitsy ny vondrona économique tety Frantsa zany nanambara manao hoe ny fiangonana adventiste mitandra ny andro fafito dia asaina mitsofoka ao anatin'ny fédération protestante de France. Fa raha tsy mitsofoka ao anatin'izany fédération protestante zany izy dia atsoina hoe secte no iantsonana azy. Atsoina hoe secte no iantsonana azy. Tadidintsika tsara fa tamin'ny taorian'ny 490 dia zao nisaraka tamin'ny protestanta evangelika ireo vondrona adventiste mitandrina ny andro fafito ireo. Araka ny tantara izay niresahantsika teo zany. Vondron'olona kely izy tamin'izany fotoana izany dia rehefa avy eo izy lasa hoe fiangonana adventiste mitandrina ny andro fafito. Aty aoriana zany ireto taranaka reto tsy mahatsiaro akory ary tsy manao tsinitsinina ary manao tsinitsinina ny zavatra nataon'ireo pionier tany aloha. Zavatra nataon'ireo izay nitolona tamin'ny fahamarinana tany aloha. Hoe tsika ange tsy tsara manao formalisme religieux zany, tsara manao fombafomba zany. Fa aleo tsika mitandrina ny fahamarinana mba hilatsahan'ny andon'ny lanitra ato amintsika. Mba hirotsahan'ny fitahin'Andriamanitra ato amintsika. Dia io le tenenina. Prêts à quitter leur poste si leur intérêt personnel sont en jeu. Voakitikitika ny toerana misy azy. Lazaina fa secte izy. Ahoana ny antsonantsika ho secte? Dia nitsofoka tamin'ny fédération protestante tompoko zareo tamin'ny 2003. Dia rehefa mitsofoka amin'izany fédération protestante zany dia inona ny zavatra misy eo? Satria ao anatin'ilay mouvement zany ianao dia ohatra n'ilay fitsofoana hoe ao anatin'ny Union européenne. Rehefa ao anatin'ny Union européenne ianao dia ny Union européenne no manapaka hoe izao ny zavatra rindra tokony ataonao amin'ny firenena misy anao. Dia ny fédération protestante ihany koa no manapaka zany ny zavatra misy. Lasa miditra tsehatra izy amin'ny zavatra misy ao fiangonana adventiste. Hoe ny pasteur any amin'ny protestante afaka mitory any amin'ny fiangonana adventiste. Ny adventiste mitory any amin'ny protestante. Zany hoe karazana échange de procédé ho ny fitenenana zany. Fa inona ny échange-any amin'izany? Ny fomba ny olona mitandrina ny andro alahady zany tonga ao amin'ny fiangonana adventiste. Zany hoe ny fotom-pinoana adventiste mihitsy zany no lasa mise en cause eto par rapport amin'ny fampianarana hafa avy any ivelany zany. Lasa atao tsinitsinina ny fampianarana adventiste. Na ny fampianarana fototra izay noraisin'izy ireo. Dia nanaiky izany ny mpitondra ny fiangonana adventiste. Zavatra nisy izany.
za ary mba nanontany mba niteny tamin'ilay pastera tamin'izay fotoana zay teny fa ahoana ho aty pastera fa tena ahoana tsika miditra amin'ity za indray no nitezeran'ilay pastera tezitra izy niavina vonany dia inona moa nambara teo sy anao fa izy ara fa hiavina aminao satria izay le iziko tsisy zavatra azonao resahana mikasika an'izany zavatra zany fa dia zay hoe prêt à quitter leur poste si leur intérêt personnel s'entend jeu raha vao kitikitika ny tombotsoany ka sao dia lazainao hoe secte izy alao hitsofoka antsika dia nitsofoka dia toy izany ihany cette église dont la plus grande partie est composée de tièdes qui prétendent croire à la vérité et ne la mettent pas en pratique ity fiangonana ity ozy izy dia zao hoe nibetsaka ao aminy ozy izy ao anatin'ity fiangonana ity dia zao matimaty nibetsaka ao aminy zany hoe raha isaina zany ny ataontsika hoe membre ao anatin'ilay fiangonana hoe firy ny mafana na hoe firy ny mangatsiaka dia hoe firy ny matimaty fa ny matimaty ny be dia be indrindra ao amin'ny fiangonana io zany cette église dont la plus grande partie est composée de tièdes reo matimaty reo izy zay mihevitena mino ny fahamarinana nefa maninona tsy mampiatra zay voasoratra ny fahamarinana izy milaza hoe zao ny fahamarinana miresaka hoe biby madio biby maloto miresaka hoe ny andro sabata fa mandray ohatra fotsiny firifiry eo amin'ny adventiste miresaka ao amin'ny adventiste ho eo miresaka hoe biby maloto sy madio zany mino an'izany satria ao anatin'ny fotom-pinoana adventiste zany hoe tsy mihinana biby maloto ny fiangonana adventiste fa ny zavatra misy dia zao rehefa nivelany zareo misakafo any amin'ny restaurant any izy na asain'olona izy tena mihinana le biby maloto mihitsy izy tena mihinana le matsiro mihitsy ozy izy nyteny hoe azonareo nga matiako tenenina amin'izay fa tsy teny anarana tena mihinana mihitsy izy zany zavatra misy zany mety ho tezitra angenareo miteny an'izany fa matoa ianao tezitra dia matimaty zany ny toerana misy ianao fa raha mafana ianao dia tena hozy ianao hoe zany mihitsy le voasoratra ao anatin'ny boky io zany zavatra zany ny zavatra voasoratra ao zany dia raisika kely ary mikasika an'io satria mijery zany sika amin'ilay resaka hoe matimaty ao amin'ity fiangonana ity zany ka ny fiangonana adventiste zany dia zao hoe manana termometra zany izy ireo na manana maripana zany izy zany hoe maripana hijerena ny température n'ity fiangonana ity hoe mafana ve ty fiangonana ity sa mangatsiaka ty fiangonana ity sa matimaty ty fiangonana ity dia io termometra io zany na io maripana amin'ity fiangonana ity zany io zany antsoina hoe sekoly sabata izy io zany hoe boky zany izy io fianarana ny tenin'Andriamanitra isan-kerinandro zany hoe misy lesona latsinainy lesona talata alarobia ka misy zoma zany hoe dia misy lesona sabotsy zany hoe lesona mandritra ny fito andro zany izy io dia misy thème isaky ny andro zany misy thème isaky ny andro zany dia io fianarana tenin'Andriamanitra io tena arena zany tena hoe arena io tena manaiky tena hoe arena io zay mahatonga lazaina n'ity fiangonana ity koa hoe laodikia le tenenina hoe satria ianao milaza fa manan-karena ary tena manan-karena raha tenin'Andriamanitra zany tena manan-karena tenin'Andriamanitra ity fiangonana ity ary io fampianarana boky sekoly sabata io dia tena hoe fampianarana tenin'Andriamanitra mamerina anao amin'ny fampianarana fototra tanteraka izy io le fampianarana nefa latsinainy talata alarobia ka misy zoma sabotsy dia ianao zany isan-kerinandro dia tokony ho censé hoe mianatra lesona latsinainy ianao ny latsinainy miaisina talata ianao ny talata alarobia sy ny manaraka zany dia rehefa tonga ny andro sabata zany eo am-piangonana adventiste dia mizara groupe de classe zany eo amin'ny adventiste ao dia samy mianatra mamitina zany ny zavatra zay ninarana nandritra ny herinandro dia hoe ny lesona hoe inona ny lesona tamin'ny herinandro iny dia manadina ny mpanadina na ny moniteur zany mpampianatra sekoly sabata zany manadina eto manao hoe firy
rehefa atao zany globalité n'le izy samy manana ny klasiny eo dia samy manao ny statistikany eo zany. Firy no nianatra ny lesona alatsinainy samy mba manangana. Firy nianatra lesona talata manangana. Firy nianatra lesona larobia fa miemiena le tanana mitsangana. Lesona lakamisy miemiena. Tonga any amin'ny lesona zoma anao fa ngamba fa zara raha misy tanana mitsangana tsony. Dia zany ny zavatra misy ihany. Ny maximum atteint zany na hoe ny farany ambony tratra indrindra zany amin'ny resaka hoe pourcentage hoe firy ny olona nianatra sekoly sabata nandritra ny herinandro ao anatin'ny fiangonana anankiray ny resahako io. Fa globalité zany io mitovy daholo ihany ny fiangonana rehetra zany. 500 isan-jato angambany raha be indrindra no nianatra ny lesona nandritra ny herinandro zany hoe ny lesona 7 zany latsinainy talata larobia lakamisy zoma. Fa ny ankabeazany janona tamin'ny latsinainy, janona tamin'ny talata, janona tamin'ny larobia. Izany teneniko anareo zany hoe 500 isan-jato zany raha mbola be dia be zany. Mba tsy tenenako hoe mety any amin'ny 20% any aza. Izay nge mahatonga l'izy io matimaty. Zay mahatonga l'izy io matimaty. Io le teneniko antsika teo hoe tonga ny vondrombavaka rehefa hoe alarobia zany anao cellule de prière zara raha misy olona ny cellule de prière tonga mamonjy an'izany. Tonga koa ny andro fifadikanina mbola tantara koa ty satria amin'ny fiangonana adventiste koa zany mampianatra an'izany fifadikanina zany. Raha mifadianina zany ianao fampianarana fadianina dia mifadianina ianao maty masoandro miafara amin'ny maty masoandro. Fa amin'izao fotoana izao zany fifadikanina zany. Ny maraina ny andro sabata fotsiny ianao no mifadianina. Ary eo anatin'izany fifadikanina ny sabata maraina zany ianao mbola misotro rano kely ianao aloha. Hitan'ny masoko zany. Zany ny zavatra misy. Ahoana reny tombonao anaram-panahy amin'izany. Manao kizarizary angeno. Na ianao na tsy manao fa mandrebireby Ifady ianao dia ifady kely ihany fa manina tsy tonga dia mifady amin'ilay tena izy no atao. Miala tsiny amin'ilay fomba fiteny fa zay ilay zavatra tena. Tena hoe mandrebireby ingy zany. Tena hoe manafoka vahoaka. Tiako tena manafoka tena. Izy moa tsy zifla nomeny Jesosy tonga dia pria. Tonga dia tezitra angizy. Matimaty ianao pria. Satria sady tsy mafana ianao tsy mangatsika fa matimaty ianao. Dia alohan'ny vavaka ianao tezitra angizy. Tezitra angizy. Ary misy ihany koa ary eo mbola tohizantsika zany le izy zany. Tohizantsika ihany le izy zany. Eo ihany koa le resaka le hoe alohan'ny vavako ity. Inona moa le zavatra niteneny teo satria tsy ahoana verena kely 2:40 toko 7:2:40 dia zao niteneny ato. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao izy. Zany hoe le toetra n'ity fiangonana ity zany mampandoa. Tena mampandoa zany toetra n'ity fiangonana ity. Dia zao niteneny ato amin'ny page 38 zany amin'le boky préparation pour la crise finale page 38 deuxième paragraphe izy no miresaka an'izay. Dia hozy izy l'eau tiède donne la nausée. Ny rano matimaty hozy izy dia maninona? Mampandoa hozy izy. On l'a prescrit comme émétique dans le cas d'empoisonnement. Zany hoe ny mpitsabo zany raha ohatra misy olona voan'ny poizina zany na ohatra zany dia tonga ny mpitsabo maninona? Miprescrire eau tiède zany. Mba hahafahana inona? Mba hahafahan'ilay olona mandoa zany mamoaka an'ilay poison hoaniny zany na tafiditra tao anatiny. De même, l'indifférence est une conversion insuffisante, répugnant à Dieu. Zany hoe indifférent zany angely. Ianao tsy an'Andriamanitra tanteraka. Zany hoe le indifférent tsy dia mivaky loha loatra. Zay le indifférent. Tsy dia mivaky loha loatra. Ka raha fa tsy dia mivaky loha loatra ianao, ny anompo an'Andriamanitra zany, dia zany conversion zany insuffisante zany, tsy ampy zany eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa tsy manolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ianao, fa zara raha manolo tena, dia maninona? Répugnant à Dieu zany. Zany hoe répugnant zany zavatra maharikoriko zany.
zay le hoe répunion. Ny zavatra répunion de maharikoriko. Ny olona zany zay tsy manolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra dia maharikoriko an'Andriamanitra. Ary ny zavatra maharikoriko manino? Mampandoa ny zavatra maharikoriko. Rehefa mahita zavatra maloha reny ianao dia zay nge mahatonga ilay tena hoe c'est dégueulasse. Satria te handoa ianao, t'as envie de vomir. Dia ozy izy, les book adventistes no miteny. Ceux qui persistent dans cet état seront bannis de la présence du Père. Raha misy olona ozy izy miziriziry amin'ny toerana matimaty io zany, amin'ny toerana tsy tena manolo tena ho an'Andriamanitra io fa sady tsy mafana ny tsy mangatsika, dia zao alohan'ny vavany alohan'ny voaroaka eo anatrehan'Andriamanitra ozy izy. Raha misy olona zany miziriziry amin'ny toerana matimaty io kanefa tsy mandroso tanteraka amin'Andriamanitra, tsy manolo tanteraka ao an'Andriamanitra, dia zao horohana eo anatrehan'Andriamanitra izy. Fa ny zavatra tenenin' Jesosy eto ange tsy izay ny zavatra tenenin' Jesosy, fa jereo tsara ny zavatra teneny. Tsy hoe raha manana ny toerana io ianao dia horohana eo anatrehan'Andriamanitra, fa inona ny zavatra teneny atao anaty lesona ato 5:20. Satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Averiko tsara mba azahoantsika azy. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao. Izany hoe vao maka le toerana matimaty zany ianao dia efa voaroaka ianao ny dikany. Efa nalohan'ny vavan'i Jesosy ianao zany. Efa miala eo anatrehan'Andriamanitra zany ianao. Dia raha zay ny toerana misy an'i Laodikia, dia aza mihevitena tsony manao hoe zay mbola vahoaka an'Andriamanitra, zay ny vahoakan'ny andro farany. Fa raha matimaty ny toerana misy anao, efa tsy eo amin'Andriamanitra tsony ianao, efa voaroaka eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Efa nalohan'ny vavan'i Jesosy ianao. Zay ny tenen'ilay teny. Tsy izany no tenen'izany fa Jesosy no tenen'izany. Zany hoe efa voalozana izy. Page 38 antsika dia paragraphe 4 eto amin'ilay boky eto amin'ilay préparation pour la crise finale. Inona ny zavatra resahana eto? Il serait plus agréable à Dieu que les tièdes qui professent être religieux n'aient jamais mentionné son nom. Ny mety amin'Andriamanitra izy dia zao hoe reto matimaty reto tsy mba niantso ny anarany na nanao fanekempinoana taminy. Alohan'Andriamanitra zany reto olona reto tsy mba niantso ny anarany na nanao fanekempinoana taminy. Dia mba nilamin'Andriamanitra hoe efa tsy anarany. Izy nefa milaza dia tena mandreraka reraka. Dia ozy izy koa, ils sont un fardeau continuel pour ceux qui voudraient suivre Jésus fidèlement. Ho an'ny ao amin'ny fiangonanao zany misy zany olona ao dia tena hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fomba manontolo. Tena hoe reo zany misy vitsy kely zany izy ireo, sisa zany reo atsonareo. Satria ilay sisa nge dia iny mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ireo zany izay tena manolo tena ao an'Andriamanitra sy mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny fomba manontolo. Dia vitsy anisa zany reo. Ka reto matimaty reto zay be isa ao am-piangonana, zay maro anisa ao am-piangonana. Dia ozy izy, ils sont un fardeau continuel pour ceux qui voudraient suivre Jésus fidèlement. Izany hoe enta-mavesatra ho an'ireo izay manompo an'Andriamanitra amin'ny fony manontolo zany, ireto olona izay matimaty reto sady tsy mandroso no tsy miemotra. Enta-mavesatra zany izy ireo ho an'ireo izay tena manolo tena ho an'Andriamanitra. Pour les croyants, ce sont des pierres d'achoppement. Ho an'ireo izay mino izy izy dia vato matafotoana ireo izy izy. Ho an'ireo izay mino dia vato matafotoana ireo. Vato mahaso lafaka ireo. Mampianjera ireo, fandrika zany ireo olona ireo. Ho an'ireo izay mino amin'ity fiangonana ity. Tsy izany no mitenen'izany, boky adventiste no mitenen'izany. Zany ny toerana misy amin'ity fiangonana ity. Sokatra ny varavaran'ny lanitra, men'Andriamanitra fahazavana lehibe izy. Kanefa voahenjika ny zavatra natahorany ihany izy. Lasa organisation lehibe anankiray izy, institution lehibe anankiray, ary nivokatra n'izay zavatra izay. Lasa nanao ambanin'ny zavatra ilay fahamarinana izy, fa lasa ilay institution na organisation lasa zava-dehibe teo aminy. Anika lasa
natao tsinitsinina ilay tenin'Andriamanitra. Fiheveran-tena sisa. Izy mihevitena manao hoe izay manan-karena manana ny tenin'Andriamanitra. Izay manan-karena manana ny mpaminaninay izay madamo White. Boky ny faminaniana hoy izy zareo. Fiheveran-tena zany sisa. Kanefa ny ao anaty dia inona? Pôkaty ange zany ny ao anaty. Tsisy. Fa raha tena miady hevitra amin'ireo ianao amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ireo matimaty ireo, ho an'ireo izay tena mianatra ny tenin'Andriamanitra, tena mahay ny tenareo. Fa ho an'ireo matimaty ireo miady hevitra amin'ireo ianao tsy fatiny akory zany. Satria nahoana? Ny ankabeazany ihany koa dia zao taranaka. Dia ohatra rehefa tonga ny sabata sendra manresaka mihitsy izay amin'ireo izay taranaka. Dia hoe tonga ny sabata dia mandeha any am-piangonana. Dia misy fotoana izy ohatra hoe sendra tsy afaka. Dia tena ohatrany tsy nety tamiko mihitsy ilay tsy nandeha tany am-piangonana. Satria efa zatra izy. En fait efa lasa ohatrany hoe fahazarana fotsiny ilay mandeha any am-piangonana rehefa sabotsy. Zany hoe zareo zany tena manana izay fahazarana izay hoe tonga ny sabotsy dia mandeha any am-piangonana. Fa le fony fa tsy ao fa le fandehanana any am-piangonana fotsiny karazana ohatrany hoe le ambiance ao fotsiny. Fa le fiainana rehetrany dia manao izay ataony tonga ny miditra ny sabata hariva dia mijery télé anao ohatra ny mijery émission izao tontolo izao anao tsisy problème zany. Efa sabata ny andro anjon'i Jehova io. Tonga ny sabata hariva dia lasa manao pétanque, manao boule. Ao no filazany zareo izay sabat nature. Izay ny filazany azy. Misy zany. Dia lasa manao boule, tonga ny andro fitsarana. Ho an'Andriamanitra lasa ianao manao boule. Zany ny zavatra misy eo. Dia izay ny zavatra misy amin'ity fiangonana ity zany fa zao tapitra ny fotoanantsika. Tohizantsika indray izay lesona izay manaraka. Dia ny zavatra hojerentsika resaka zany tsika amin'ilay resaka manaraka indray milaza hoe satria ianao milaza fa manan-karena ianao izy. Hojerentsika indray hoe inona indray ary io arenan'ny Laodikio zany. Inona ny zavatra resahana mikasika anio. Ivavaka isika saotra an'Andriamanitra amarana ny fotoana, tapitra ny fotoanantsika. Ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra raio, mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao. Eny manaritra avy ny anaranao izay rehetra amin'izao komandrak'izay. Manamasinana anay raha io ny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Sy raha atao am-ponay ray ny teninao ary ataovy ao an-tsainay ny. Aoka ny fanahinao ray, ampitsimiko izany mba hitombo avy telopolo eny, avy enimpolo eny, avy zato eny. Aoka izay ray mba tany lonaka andriny ny teninao. Aoka izay tsy teny ihany koa mikasika ny adventiste amin'ny tany andro fafito manao hoe ny adventiste izany fa aoka hijery ny tenanay ihany koa izay. Satria rehefa izahay ihany koa ny tsy mitandrina izay nambaranao amin'ny soratra masina, ny fahamarinana, izay nomenao amin'izao vaninandro izao, izay natao ho tandremana. Rehefa tsy mitandrina izany izay dia azo raisina ihany koa hoe matimaty ihany koa izay. Ka teo ka ny fanahinao Andriamanitra hoe hiasa ao anatinay, anaifitra anay amin'izany famatimatesana izany ka hitondra anay amin'ny fibebahana maro ny anatrehan'ilay Andriamanitra iray. Aoka ny fanahinao ray namasina anay, andehananay amin'ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao. Ko mangataka aminao izay Jesosy io, afao izay amin'ny fahalemenay, afao izay amin'ny famatimatesanay. Diovy amin'ny ranao izay Kristy ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay Jesosy io ho afa-keloka. Fa raha ianao no miasa ao anatinay Tompo ka anao tanteraka izay, dia matoky sy mihiny izay fa tsy alohan'ny vavanao. Fa raha ohatra kosa ka matimaty ny toerana misy anay, dia fantatra hoe fa roahany eo amin'ny lohanao izay. Ka aoka raha io mba ho tehiriziny eo anatrehanao izay ka tsy roahany. Ka tantany sy fimbiny izay ray amin'ny fahamarinanao sy amin'ny fahamasinanao. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io. Amin'ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany. Eto anatrehanao. Halleluja. Amen. Izay indray ny lesontsika tamin'ity amin'ity mikasika ny fiangonana Laodikina. Mbola eo antsika zany, mbola somary lava ny lesona amin'ny mikasika ity fiangonana ity. Dia mifampitoana indray tsika amin'ny manaraka manao velomantsika rehetra. Mandram-piona. La trompette sonne sur notre pays.
nafa